nolotra raha batopoko raha ny sara aza avy amin'ny zanabolana dia misy an'ity rindrin-drahona na le antsoina hoe frontino mandrafitra ny toetry ny andro androany izay na mirotsak'orana tany amin'iny tapatsiminy Madagasikara iny hiezaka nalavitra Madagasikara hatrany izy io amin'izao farany herinandro izao fa nivaratra aza kosa indray no maritra ny toetry ny androtsika vokatra izay dia hitoetra indray ny orana efa mahazatra aty amin'ny morontsiraka Atsinanana manomboka avy any amin'ny morontsiraka Sambava hatrany Fitovinany manomboka Rampitso malomaloka kosa ny andro amin'ny akapobeny ho an'ny ilana Atsinanany afovoantany raha toa ka tsy misy fiovana misongadina ny an'ny faritra hafa fa ibalika tanteraka mihitsy Singaby Masoandro raha mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany maripana ho an'ny afovoantany sy morontsiraka Atsinanana amin'izao farany herinandro izao vina toetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia ahazo orana malefaka ny morontsiraka Atsinanana miangavany Sambava hatrany amin'ny morontsiraka Fitovinany andrahona na andrahona mitsitokotoko any aloatra mangoro sy mifatra atsimo Atsinanana ary ny ilana Atsinanana ny mifatra hafa moa dia maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na ibalika be Singaby Masoandro raha ny tolakandro dia hitoetrany ny orana malefaka any Sambava Antalaha Ambatsoa Analanjorofo ary mifatra Atsinanana mihitatra hatrany Nosy iverina andrahona amin'ny akapobeny ho an'ny fatra aloatra mangoro sy ny fatra Fitovinany atsimo Atsinanana ary ny ilana ny afovoantany mifatra dia maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny raha mahakasika ny maripana indray dia mety ho tafidina hatrany amin'ny 9 degré maripana ambany indrindra nakanakaratra raha toa ka manodidina eo amin'ny 8 hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra azo lazaina ho mangatsika indray zany raha ho amin'ny Rampitso indrindra ho an'ny afovoantany morontsiraka Atsinanana moa dia saika eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 9 degré maripana ary eo amin'ny 9 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana tazantsika amin'izao fa mananka 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka vina ny toetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia hitoetra hatrany aloha ny varatra aza ary ho hita taratra amin'ny foana ihany koa ny orana malefaka any amin'ny manodidina amin'ny fatry Sava Ambatsoa Analanjorofo ary Toamasina andrahona amin'ny akapobeny mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny ho an'ny ilana Atsinanany afovoantany miazo ny aloatra mangoro mifatra Atsinanana Vatovava Fitovinany ary atsimo Atsinanana mifatra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny vina maripana kosa indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 degré ho an'ny faritra anatiny 9 hatramin'ny 20 degré ho amin'ny morontsiraka Atsinanana ary 9 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny ilany andrefana tazantsika amin'izao fatafakatra eo amin'ny 5 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka torak'izay ihany koa ny any Boeny vina ny toetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika sahady dia malefaka aloha ny varatra aza na izany na tsy izany aza mety mbola azorana kely ihany any amin'ny manodidina ny Antalaha Ambatsoa ary Analanjorofo andrahona kosa amin'ny akapobeny ny ilana Atsinanana fatry Sofia aloatra mangoro mifatra Atsinanana ary Vatovavy sy Fitovinany mifatra hafa moa dia iaina ao anatin'ny masoandro mibalika vina ny maripana indray somary isy fiakana kely ny maripana indrindra ho an'ny afovoantany sy morontsiraka Atsinanana raha ho an'ny afovoantany zao dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré zay maripana izay eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré morontsiraka Atsinanana ary manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana ny any amin'ny faritra avaratra andrefana iny moa dia saika eo amin'ny 4 na 5 degré eo hatrany ny maripana ambony indrindra izay ny mahakasika ny toetry ny andro amin'izao farany herinandro izao faraka nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotrano andray ary ny tamin'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina raha tazantsika amin'ny kisary izao dia antonony amin'ny akapobeny ny tamin'ny fahalotondrivotra saika manodidina fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tamin'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina dia izay indray raha vina ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray vina matoboka